Sotronao zahay Andriamanitra tompony any an-danitra ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola velonay ka afaka miaina ny teninao ka afaka manatrika koa ty fotoana fivavahana androany ity. Sotranao miteny zay fanosaray ny mpanomponao teo sady mbola mangataka anao fanahy masina iteny lalan'izao fampianarana foy izao tonga finoana tonga fahalalana tsara sitrakao atonga anay iray ano aminao Jesosy tompony fiainanay minaran'i Jesosy. Amen. Fampianarana foy zay anjara asika androany dia ny fifandraisan'ny Pasika sy ny Pentecoste. Inona moa ny fifandraisan'ny Pasika sy ny Pentecoste? Ny ten'Andriamanitra foy zay nifodiko dia ny Korintana voalohany 7 sy ny Romana 8:7. Korintana voalohany 5:7 sy ny Romana 8:9. Dia voakisika zany ny anaran'i Jesosy fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Fa izay tariny fanan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra. Paoly apôstôly avokoa no nanoratra ireo ten'Andriamanitra ireo ny voalohany dia ny hoe Korintana voalohany 7:7 fa voavony Kristy Pasika ho antsika sy ny Romana 8:9 fa izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amin'ny Paoly dia tsotra ny famaritana ny Pasika Jesosy maty sy ny tsangan'Andriamanitra. Raha Paoly masy miteny Kristy dia ny fahafatesana sy ny fisanganana ambadika izao. Ka amin'ny Paoly tsotra ny atao Pasika Jesosy maty sy ny tsangana tamin'ny maty. Inona kosa ny Pentecoste? Pentecoste dia nandrasan'ny fanan'Andriamanitra. Nasahan'ny fanan'Andriamanitra tamin'ny apôstôly araka ny filazana nasan'ny apôstôly. Io no atao Pentecoste. Fa Paoly kosa maneho mazava masarobidy izany fanan'Andriamanitra zany dia mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Raha ravina zany hoe inona ny ifandraisan'ny Pasika sy ny Pentecoste dia zao ilay Jesosy sy ny tsangana amin'ny maty no entin'ny fanan'Andriamanitra ho ao anatin'ny ka iainany meny araka ny volasan'ny tompony teo raha iaina amin'ilay Jesosy ny tsangana tamin'ny maty ka dia Pasika isan'andro ny fiainantsika, Pentecoste isan'andro ny fiainantsika. Vita ny fampianarana. Azay ny foto-teorena ny fivavahana kristiana. Maro! Teo amin'ny testamenta taloha dia hazavana tsotra ny Pasika andeha tany Egypta ny zanak'Israely. Nanerika Mosesy Jehovah hoe afanandevoanjana any Egypta ilay zanak'Israely rehetra ho enti miditra ny tany Kanana. Inona ny fomba atao? Fomba atao dia tsotra maka zanak'ondry, vonoa io zanak'ondry io, ny rano io zanak'ondry io mataovy amin'ny tolambaravarana araka ny Exodus 2:20 fa andalina anjely amin'ny alina dia hamono ny lahy matoa na ny biby na ny olona amin'ny Egyptianina sy ny olona rehetra na jiosy ary ka tsy misy rano zanak'ondry amin'ny tolambaravarana zany rehefa miditra ny varavarana dia varavarana misy zany io sy mandalo tokoa ny anjely tamin'izany andro zany araka ny volazan'ny Exodus 20 maty daholo ny lahy matoa rehetrarehetra ho an'ny trano zay tsy misy rano zanak'ondry ny tolambaravarana tamin'izany alina zany dia mihinana ny nofo io zanak'ondry io natsasika na natono na barbecue ianao resika aty ny zanak'Israely miaraka amin'ny anana magidy sy ny mofo tsy misy masirasira voaka tamin'ny alina zany dia lasa mitohy hatrany amin'ny tany Kanana tafiditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely.
zany dia tandendro amin'ny pasika ny testamenta vaovao. Mpanotany olona, andevony otany olona, andevony fahotana ny olona, andevony asan'izao tontolo zao maro samihafa ny olona, mamato zany esclave zany nefa tena tsy mora tamin'izany fotoana zany. Fa miaraka amin'ny karavasy, sakafo tsy resy, ny hafanana ame sy ny sisa, ny daroka tsy hita velively. Tena miafara famatesa. Misy maty ao anatin'ilay corvée asa ny andevy tamin'izany fotoana zany. Tao squelette vivant no misangana ala dia tena taolana sisa. Tao anatin'izany mafana Andriamanitra ny zavatra izay. Dia ilay rano zanak'ondry dia ambaran'izao nampanao batisa zao napôstôly tsara amin'ny zao toko voalohany diny fahasivy amby roapolo dia tandian'i Jesosy ilay zanak'ondry mivony. Avakinareo raha vakisika amin'ny zao toko voalohany diny fahasivy amby roapolo dia zao lazainy zao apôstôly hoe raha nanondro Jesosy izy dia zao miteny hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaitra ny fahotany zao tontolo zao. Sorona tany Egypta ny zanak'Israely nampidirina tamin'ny tany Kanana, fa isika ankehitriny kosa sorona ho fahotana sy ny fahafatesana sy ny elo sy ny fanao zao tontolo zao mifanohitra amin'ny zanak'Andriamanitra ampiraisina amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fisanganana. Inona ny fomba analana antsika amin'izany fahafatesana zany fanandevozany devoly zany raha ihany tahaka ny testamenta taloha. Testamenta taloha raha ny zanak'ondry, fa ny testamenta vaovao raha n'iza raha Jesosy no manafaka amin'ny fahotana, manafaka amin'ny ady samihafa, manafaka amin'ny olana samihafa. Dia hoy Jesosy tena nilaza izany, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, tena afaka. Tsy efa fahanam-pahany fa tena manontolo amin'ny fahafiana. Raha ny pasika zany no atao vezateny tokana dia pasika fanafahana. Ny fahafianao zany dia ao Jesosy ilay nitsangana tamaty izay nandresy ny fahafatesana, nandresy ny fahotana, nandresy ny devoly, nandresy ny asany mazy. Iny zay mety olana amin'ny fiainantsika raha mpiarina amin'ny fiainanao andavanandro. Ilay Jesosy nitsangana ny maty, solution ny problemanao rehetra. Na ino, na fianarana, na asa, na vady, na zanaka. Araka ny volazan'ny toloteny na dia zanaka vady farak'izay maditra aza raha noentiny ny vadiny ambavaka zany, lehilahy naditra zany. Miasa ny fanan'Andriamanitra mitondra ny nitsangana ny maty. Wow! Pasika fandresena koa zany, resy Farao sy ny ekipany, resy koa Satana, devoly sy ny ekipany. Dia lalana nitsangana ny maty dia Kristy Jesosy. Dia iny pasika tena fiainana satria narovana tamin'ny fahafatesana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izay dia dikan'izay nahazo fiainana izy. Amin'izao koa isika narovana amin'ny fahafatesana vokatry ny devoly sy ny fahotana sy ny asany maisina rehetra ka tena manana fiainana be dia be. Dia hoy Jesosy milaza azy, zaho avy mba hananany fiainana ary hananany be dia be, vie en abondance. No omeny Jesosy ka sambatra aloha tsika manana an'izany Jesosy mpizara fiainana izany. Miorona amin'ny famelan-keloka amin'ny voalohany amin'izany amin'ny oran'ny Jesosy io, ary miorona amin'ny fahafianony sy ny fahatanterahany amin'ny fiainana mandrakizay ao an-danitra. Ahoana raha izay ny pasika no anaovany ny fanahy masina, ny asany mba hahatonga ny olona ho tena zanak'Andriamanitra. Ny mission ny fanahy masina dia niteraka antsika ho zanak'Andriamanitra. Jana toko fahatelo dia manambara tsara Jana apôstôly hoe raha tsy hateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo miditra fanjakan'Andriamanitra. Ateraky ny fanan'Andriamanitra. Ahoana ny fomba hiterahan'ny fanahy masina antsika? Dia zao ny Romana toko fahaenina, dimy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina dia anambarany Paoly tsara hoe niarana levina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa isika ary niarana tsangana tamina. Izay vita batisa rehetrarehetra zany dia olona nitambarany ny pasika sy ny pentekosty izy. Nitambarany ny pasika isan'andro ny fiainany, pentekosty isan'andro ny fiainany. Ahoana ny fanazavana azy? Olona manana n'ilay nitsangana ny maty ao anatiny izay no atao ny pasika isan'andro. Izay isany voambolana mamo sy nanady amin'ny teneny ity, angamba dia efa tsy sasatra angamba raha ataosika hoe sofina mora reraka velona ao anaty Kristy. Ilay nitsangana amin'ny maty io ilay pasika isan'andro ny fiainana. Inona kosa ny pentekosty isan'andro dia ny hoe
tary ny fanan'andriamanitra sady tempolo ny fanan'andriamanitra arakan'ilay zan'apôstôly Paoly azy sy fantatrareo fa fantenanareo dia tempolo ny fananasa zay ny fampitambaran'ny fanan'andriamanitra no mahay mampitambatra ny pasika sy ny pentekoste zay ianarantsika androany ny fifandraisany zany ka noho zany dia aoko tsaronao fa raha misy ray eo amin'io tsy anananao hoe tsy pasika isanandro no fiainanao sy pentekoste isanandro no fiainanao dia zao raha tsy Jesosy nitsangana tamin'ny maty nao anaty dia satana nao raha tsy ilay fanan'andriamanitra nao dia fanahibiony tsisy anelanelana io za aloha dia bilitra foany za sady tsy anao satana tsy anao Jesosy za foany aho dia za koa sady tsy ade amin'ny enao fa tsy amparadisa za anelanelana eo aho sitona ty sy makany amakany tsisy an'izay fa na maty na velo tsisy toratorana zany miorena tsara raiso ny fananasa afaka fotoana foisika dia ankalaza ny pentekoste Martin Luther dia manao an'izao famaritan'izao no résumé ny asan'ny fanan'andriamanitra lazany eo mpampianatra izy mpampiona izy mpanamasa izy sinisisa tokana ihany mission fanahy masina izy apôstôly Martin Luther mizara ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho fiaina ny olona zay nanameloko izy dia Jesosy amela heliko izy dia Jesosy mpamela heliko am'zany anamasina dia famasinany Kristy nomeny ao hanome fiaina izy fiainanao Kristy nitsangana maty nomeny ao etsetretsetretra fa ahoana no ataony nefa atonga Kristy lay nitsangana maty lay pasika ho ao anatsika ivelomatsika dia zao no ataony araka ny toriteny hoe raha tonga ny mpananana dia izy no ampiaiky zao tontolo zao ny fantany iolon'olon'atao mibebaya mitaona ny olona ibebaka ny fanan'andriamanitra ary zay ny asany voalohany ampiaiky zao tontolo ny fantany ahoana ny fomba hitenenany ny fomba hitenenany amitsy aminao dia zao hoe maty no fitiavana anao Kristy teo olona sy mantasaka amin'izany tsy avy anameloka anao izy fa miasa anao fitiavana azy sasako ny raha Kristy anao dia fa fiainany miveloka samy fotoana mibeba miala foana teo oloda mipetraka iverinao fa eritreritro miasa hoe zany anakady tena tokony marina tena mafy zay natao zay maro zay vita ampy zay manapa-kevitra ianao Jesosy anao fiainako sisa tsy manana tompo hafa fa-tsy anao lelia toera anatiny fo zany mampampianatra azy mampianatra anao ny amin'ny Jesosy Kristy ny fahafatesany ny asany ranona anaty io sy manome fiainana ary libebanao ka ivana ny fahotana rehetra io rehefa miasa ny fanan'andriamanitra teboka faharoa kosa dia mampiorona finoana tsy miosingosina manatinao mamboly ny finoana amin'ny alalany tena inona ny finoana amileny ao zavatra tokana no vaty fansika orena ny finoana amileny minoany Jesosy tompo dia vozenenao sy ankorana akavolazany toriteny teo dia vehivavy nandray Jesosy babiko tsy automatika io a fa mila mivavaka ho an'ny fianakaviana mila mivavaka ho an'ny vady ho an'ny zanako ho an'izay tsy misy fa tsy hoe rehefa mino aho dia lasa ho azy ny fianakaviana ianao dia ziro ao anatin'ny fianakavianao ka mandraisany fahazavanao zany avokoa olona rehetra ao amin'ny ankolana sy ny fianakaviana mamboly finoana mampamoanao voatsara miendriky ny fibebanako izy arakanganatiana toko fahadimy dia misy vokatra ao fruit de l'esprit zay tary zao no vokatry ny fanahy nganatiana toko fahadimy andiny faharoa fitiava falemepana esetresetresetresy fa saingy zao tsy vitany nandray an Jesosy ianao tsy vitany nandray ianao fa zao volaza ny asany apôstôly ao azo hery nareo Jesosy milasany fanahy masina aminareo ka ho vavolomeliko Anjodia Samaria Jerusalema hatrany farany tany rehefa nandray an'ilay pentekoste sy pasika ianao dia Kristy sy fanahy masina zany pentekoste sy pasika zany raha tenenao amin'ny fomba tsotra dia mizara zany ho an'ny hafa-koa ho an'ny olona rehetra kanefa raha izara ho ianao ka tsy manana ino no zarainao eo fa Petera tsy zao raha nahita lehilahy manemy anankiray tsotra ny teny zahay tsy manana volamena
na vola fotsy omenanao fa omenanao Jesosy avy Nazareta tsara manana ny ilaina rehetra amin'izao fiainana zao ny olona manana ny fanan'Andriamanitra sy manana ny Kristy Jesosy ary manana ny mandrakizay koa. Tianao ve hiaina ny Pasika isan'andro sy ny Pentekoste isan'andro? Raiso Jesosy, raiso ny fanahy masina, fahazalavina izy dia hiadana sy hovelinao eto an-tany. Sy ho mandrakizay eny mety mandalo ady ianao eto an-tany fa zao ny atao hoe Pasika vahaolana amin'ny fiainana manontolo na eto an-tany mandrakizay. Ny atao hoe Pentekoste kosa dia ny anananao ilay Jesosy vahaolana sy fiainana azahoanao zary amin'izany izany Jesosy zany amin'ny olona rehetra hatramin'ny faran'ny tany. Sika moa veliko matetika zany efa tonga hatramin'ny faran'ny tany, tsisy tanàna intsony, tsisy firenena ivelan'ny Kanada intsony. So dia mipetraka ianao rehefa tonga tamin'ny faran'ny tany. Nanaiky ihany mba hoe andeha koa Jesosy any amin'ny faran'ny tany. Saingy rehefa tonga tamin'ny faran'ny tany tsy miteny. Fa dia mipetraka teo zay misy tonga amin'ny faran'ny tany zao Jesosy. Tena arabako teny aminay ty teny soratra masina niana avy amin'ny pôle sud Madagasikara ndraika farany asimo. So anao tsy nieritreritra n'izany globe zay ary Kanada ny farany avaratra hiala tamin'ny pôle sud nakary amin'ny fianao ilay natateraka miazan'i Jesosy ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Tsy voatery fa nihira nataonareo teo korany tsara ovy toreny Jesosy anareo amin'ny fahataranareo sambatra ny tanora zay mametraka ny androny na ny feony na ny fiainana izanana Jesosy. Zareo avy Montréal moa dia tena arabako teny mitafika masina. Zao eka sarotra ny famalaina ty Kanada ty a. Za zao niara tamin'ny fito efa nikofokofoka tao fa tena naharary izy zany foana Jesosy andeha ihany a. Ianareo koa hitako fa tratran'izany fiainantsika ty an-dafy moa zany. Fa saingy zao a tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina amin'ny tompo Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahavalo amin'ny dimampolo tsy foana zany satria oneran'ny tompo avy zato hoe ny fiainanareo rehetra ny hery ny vola ny fotoana raiso ny Pasika dia Jesosy nitsanana amin'ny maty ho fiainanao raiso ny fanan'Andriamanitra ho fiainanao dia hiadany ianao mavaka isika. Sotanao zay Jesosy fitiavanao sy ny famindramponao amin'izany fampianarana nomenao anay zany azahoanay miaina ny Pentekoste isan'andro sy miaina koa ny Pasika isan'andro mba ho velona zay amin'izao fiainana zao ho velona mandrakizay.